Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Amin'ny fifanenana no iarabanantsika hatratra izao sabotsy masina izao, sabotsy fa 7 ny volana aprily. Ny mofinaina voalahatra ho antsika rehefa amin'izao fotoana ahatsiarovantsika ny fahangina ny tompo nidina any fiainantsika dia ny taratasy faharoa nosoratana ho an'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko voalohany, Korintianina faharoa toko voalohany, 9 ka hatramin'ny 7. Vakina aminaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, rain'ny famindrampo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra mba ahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa. Amin'ny fampionona izay ampiononan'Andriamanitra anay. Fa araka ny haben'ny fijalian'i Kristy miaritra aminay no haben'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary raha ampahoriana izahay dia ho fampiononana sy ho famonjenanareo izany. Ary raha ampiononana izahay dia ho fampiononanareo izany ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Ary miorina tsara ny fanantenanay anareo sady fantatray fa tahaka ny iombonanareo ny fahoriana no iombonanareo ny fampiononana kosa. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana raha vao mamaky ity 7 ka hatramin'ny 7 ity isika amin'izao toko voalohany ho an'ny taratasy ho an'ny Korintianina izao dia ny zavatra manaitra antsika dia ny fiverimberena ny teny hoe fiononana na fampiononana na hoe mampionona izay parakleto mafamiteny matoateny hoe parakaleo mampionona miverina impolo lay teny ao amin'ny 9 vitsikely 7 ka hatramin'ny 7 dia miverina impolo lay teny hoe parakaleo na lay hoe mampionona na fampiononana. Zava-dehibe zany ilay ny anjara toerana ilay fampiononana eto. Fa inona no mitranga? Ity taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina ity dia taratasy izay ahatsapana ny ady am-panana azo an'i Paoly. Ny alahelo tao anatin'ny Paoly. Alahelo amin'ny maha ray aman-dreny. Alahelo amin'ny maha Barnabe. Alahelo amin'ny mampitony ny filazantsara na hita ny fivilian-dalana ny fiangonana tao Korinto iny aloha mazava. Ny hoe nisy fivilian-dalana ara-panahy fiangonana vemotsy isolana mandrakariva misolana be dia be raha tao anatin'ny fiangonana tany Korinto. Fa iny eo fa tsy dia izay loatra. Fa ny tena nampalahelon'ny Paoly dia lay karazan-drazana fanosoram-potaka, karazan-drazana fiampangana tsy marina, karazan-drazana fanozongozonana lay maha-onom-bo antso azy mihitsy. Betsaka tamin'ireo kristianina tao Korinto no tratran'ilay fakamangidy nanozongozona ny hoe Paoly ange tsy apôstôly. Paoly ange nanentsika ny fiangonana. Ianao ve dia mba apôstôly? Ianao aza efa zao no nataonao, zao no nataonao, zao no nataonao. Ary dia miparitaka tao anatin'ny fiangonana tany Korinto zany ary dia nalahelo mafy Paoly. Nalahelo mafy izy satria fantany fa mazava ho azy fa tsy izany izy. Ary tsy niandry an'izany mihitsy izy tamin'ny fiangonana tao Korinto izay izy no nanorina azy sady tiany. Ary dia hitantsika ao anatin'ilay taratasy nosoratana ho an'ny Korintianina, taratasy faharoa zany, izany alahelon'ny Paoly izay mitaraina na ataontsika hoe tsy hoe mitaraina amin'ny Korintianina loatra izy. Fa maneho lay hoe miandry fiononana, miandry fampiononana amin'Andriamanitra. Ary tamin'ireo kristianina tao Korinto ireo koa nefa dia nisy izay niaro mafy an'i Paoly. Nisy izay resy lahatra ny amin'ny antson'ny Paoly, resy lahatra ny amin'ny maha-onom-bo antso amin'ny Paoly. Ary dia nialahelo koa ary nitondra fahoriana niaraka tamin'i Paoly. Raha ohatra ka jerentsika amin'ny Tsipriany kokoa lay 7 ka hatramin'ny 7 dia misy lafin-javatra efatra ao.
izay toy ny miparitaka nefa mifameno ihany, toy ny mifameno nefa atao samy manany azy any. Voalohany de hoe amin'ny andininy voalohany misy ka makasika kely hatramin'ny andininy faefatra, andininy fahatelo ka de mikasika kely andininy faefatra. De ny voalohany dia zao ny tenin'ny Paoly: mampionona anay Andriamanitra mba ampionona izay mitondra fahoriana koa. Zany hoe Andriamanitra mampionona atsika mba ahafahantsika mampionona ny mitondra fahoriana. Andriamanitra mampionona ny fiangonana mba ahafahan'ny fiangonana mampionona koa zay mitondra fahoriana. Zany hoe misy dikan'ilay fampiononana omen'Andriamanitra atsika. Raha miteny tsika zany hoe fampiononana de esory eo an-tsainany hoe lafiny fahoriana manamanjoa io. Tsy zay loatra lay teny hoe parakaleo, fa lay parakaleo de ny hoe mampahery, mampitraka, ary dia hoe mampahery atsika Andriamanitra mba ahafahantsika mampahery izay rehetra mandalo zava-tsarotra sy fizahan-toetra. Mampitraka atsika Andriamanitra mba ahafahantsika mampitraka koa ny mitondra ny sarotra. Zany hoe amin'ny fotoana io zany dia mazava be lay teolojian'i Paoly izay nampahirezina dia nirahina ho mpampahery. Ny olona nampahirezina de irahina ho mpampahery. Ny olona nampahirezana zany de tsy hoe ampahirezana ho an'ny tenany ihany, fa ny olona efa nandalo fampahirezana, ny olona efa nandalo fahoriana ka nampahirezana, nampionona, nampitrakana, de zao manjary mahay an'izany. Misy ao anatin'ny fiangonana misy ny antsoina hoe fijoroana vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona zay arentsika amin'ny fotoam-pivavahana, mandrakariva moa amin'ny fotoam-pifoazana ny tena ahitantsika azy, fa tsy de tena amin'ny fotoam-pifoazana ihany akory ny misy azy reny, fandraindraiky io ao anatin'ny toriteny na de tsy mahazatra loatra ary, satria ny fijoroana vavolombelona dia ataontsika ao anatiny antsoina hoe apolojetika. Zany hoe ny fijoroana vavolombelona dia ao anatiny antsoina hoe fiarovana ny finoana. Tsy ao anatiny ataontsika hoe evangelisation loatra izy na fitokina filazantsara loatra, fa ao anatiny antsoina hoe fiarovana ny finoana, ao anatiny antsoina hoe fiarovana ny fahamarina ny finoana. Fijoroana vavolombelona zany de tena ao anatiny antsoina hoe fampahirezana. Ary dia zay mahatonga amin'ny Paoly mijoro vavolombelona. Ary ilaina ny fijoroana vavolombelona. Misy fotoana eo amin'ny fiainanao, tsy voatery io zany hoe ny fijoroana vavolombelona de tsy voatery hoe eny ambony, eny amin'ny altara na eny am-pilipitra na any anatina fivoriana, fa amin'izay dinidinika ifanaovanao amin'ny namanao, amin'ny mpiarabelona aminao, ka hatsapanao hoe ity olona ity mila fampahirezana, ity olona ity mila toky, mila teny mamy, mila ary le teny mamy de tenen'ny Paoly na fampahirezana dia le fampahirezana toy Paoly manao hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mazava tsara ny tenin'ny farany manao hoe ny andininy faefatra tapany farany io de manao hoe izay ampiononan'Andriamanitra anay. Zany hoe le fampiononana ataontsika zany, lay fampahirezana tenenitsika de fampahirezana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy hoe rehefa mijoro vavolombelona de mijoro vavolombelona tsy araka izay nampiononan'Andriamanitra anao, zany hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa le fijoroana vavolombelona dia fijoroana vavolombelona mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ilaina ny fijoroana vavolombelona zany. Ilaina ny fampahirezana reo namanao mety misy témoignage, zavatra nahazonao, zavatra zay mety ho sedrainao ka manjary hoentinao mampahery ny hafa. Amin'ny resaka io tsika hoe tsy io kory tsy hoe eviteny be na tahaka zany na toriteny be ny fijoroana vavolombelona, ny teny hoe fampahirezana. Fa fahatsapatsika ny herin'Andriamanitra ny asa ataontsika de ampitaitsika amin'ny olona de manjary mahazo hery izy hay ve ka ohatr'izao ny fiasan'Andriamanitra. Zay ny voalohany. Hoy Paoly manao hoe ny olona nampahirezana dia nataon'Andriamanitra koa ho mpampahery. Am'izay fotoana zay zany dia ny fampahirezana zay hoentinao mampahery namanao, hoentinao mampitraka azy, na hoentinao mampionona azy, hoentinao mampifaly azy, de zavatra efa nyainanao, efa fantatrao. Fa ny faharoa de zao, ho ihany izy mitoy ny tantara eo manao hoe araka ny haben'ny fijalian'i Kristy miatra aminay no haben'ny fampiononana. Zany hoe araka ny haben'ny fijalian'i Kristy koa
no haben'ny fampiononana. Ino hoe araky ny haben'ny fijalian'i Kristy miatra aminay, izany hoe Paoly zany hoe de resy lahatra fa mitondra ny hazo fijalian'i Kristy izy. Ny fahoriana hoentintsika zany de fahoriana iombonantsika amin'ny Kristy. Ny fahoriana lalovantsika mpino dia fahoriana izay ateraky ny maha-kristianina atsika, ateraky ny maha-pino atsika. Tahaka ny tenin'ny Jesosy manao hoe nareo ange ahita fahoriana, ahita fizahantsoetra, ahita zavatsarotra aty am'izao tontolo zao. De Paoly de resy lahatra fa izao io zavatsarotra lalovantsika amin'ny fiainantsika io, satria tsika mpanompon'Andriamanitra, satria tsika zanak'Andriamanitra, satria tsika tian'Andriamanitra. De zao io fahoriana entsika io tebiteby iainantsika io, zavatra miatra amintsika io, de zao tahaky ny niatra tamin'i Jesosy io. Zany hoe nolovana tamin'ilay hazo fijalian'i Kristy io. Jesosy miteny manao hoe nareo ange mitondra hazo fijaliana, tsy noho nareo fa noho ny aniko e. De hoy Paoly manao hoe araka ny haben'io fijaliana io ary, araky ny haben'io fahoriana entinay noho ny amin'ny Kristy io, de ohatran'io koa no haben'ny ny fampiononana. Zany hoe lay fampiononana zany de zao arakaraky ny haben'ny zavatsarotra lalovantsika. Mafy le fizahantsoetra lalovantsika de mafy koa ny fampaherezana omen'Andriamanitra atsika. Zany hoe mampitraka atsika zany eto Paoly manao hoe azakivy amin'ny habetsaky ny fahoriana, fa arakaraky ny habetsaky ny fahoriana no habetsaky ny fampaherezana sy ny fampiononana sy ny fitahian'Andriamanitra raha zay anao azahoana azy. Paoly moa de miteny manao hoe io arakaraky ny habetsaky ny zavatsarotra koa no habetsaky ny valim-pity, raha zay no azo ilazana azy amin'ny fomba tsotra azahoantsika azy hoe lay betsaka ny fahoriana hoentinao. Tsy nampiasa teny hoe valim-pity moa Paoly eto, satria tahaky ny karama indray tsika raha am'izay fotoana zay, fa hoe betsaka lay fahoriana entina de matoky fa mifandanja am'izay koa. Raha miteny hoe voambolana azahoantsika azy de hoe ny fitahiana, fa mifandanja am'izay koa le valin'lay fampaherezana sy fampiononana. Andriamanitra zany tsy manao hoe tsy mampitondra fahoriana nefa kely ny fampiononana omeny, tsy zay mihitsy. Raha mandalo zavatsarotra ianao de matoky, fa ny vahaolana dia mifandanja amin'iny zavatsarotra iny. Ny fitahiana sy ny fampaherezana fandanja amin'iny zavatsarotra iny. Dia eo zany lay Andriamanitra zay ambaran'ny Paoly hoe voalanjan'Andriamanitra ny zavatra avelany andalo amintsika. Voalanjan'Andriamanitra ny zavatra avelany andalo amintsika, ka arakarak'ilay zavatra mafy lalovantsika io no andanjan'Andriamanitra koa ny fahasoavana sy ny fampaherezana tandrifentsika. Inona ny toe-po? De zao Paoly, tsy mahazo kivy zany tsika, tsy tokony ho kivy zany tsika, satria Andriamanitra mampaherezitsika, Andriamanitra mampionona atsika. I fijalinana, fahorinana, fizahantsoetra mafy lalovantsika io de zao lalovantsika io noho ny amin'ny Jesosy. Satria lalovantsika noho ny amin'ny Jesosy de zao Andriamanitra koa hamaly fitiatsika am'izay lalovantsika fahoriana. Fahatelo dia hoy Paoly manazava ndray amin'ny fahatelo toin'io. Toy indray manao hoe ny antony fampahorinanay kio ange de zao izy mba hampiononana, ny antony fampahoriana sy ny hampiononana anay de mba ho fampiononana anareo. Hoy Paoly zay manao hoe amin'ny andiny io manao hoe inona moa no antony de tena andalovanay fahoriana, nahoana moa zay no ampandalovin'ny tompo fahoriana. Ampandalovin'ny tompo fahoriana zay mba ahaizanay mampahery anareo, zay ny voalohany. Fa hoy Paoly manao hoe ny antony fahoriana sy ny hampiononana anay de izao mba ho fampiononana anareo. Zany hoe ao anatin'ny fiangonana zany, ao anatin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny fianakaviana de zao hoy Paoly manao hoe ampitondraina fahoriana zay, ampiononana zay, satria nareo mila fampiononana. Nareo ny mila n'lay fampiononana, nareo ny mila fampaherezana, de izahay no mitondra fahoriana ampiononana mba hahafahanay mampionona anareo. Hafa be le teolojia amin'ny Paoly, hafa be amin'ny lafiny hoe haikay mifamatotraina ny fiangonana, mifamatotraina ny mpino, ka izao ny dikan'ilay zavatsarotra lalovan'ny hafa, ny dikan'ilay fahoriana lalovan'ny hafa de zao vahan'Andriamanitra ny olako mba hahafahako mamany olanao, ary ampian'Andriamanitra mba hahafahako manampy anao,
Ary raha ohatra ka manana olana ianao de asian'Andriamanitra olana koa eo amiko na hoe misy zavatra avel'Andriamanitra andala eo amiko mba ahafahako manampy anao. Afa-be le teolojian'ny Paoly. Te hiteny zany Paoly manao hoe tena vatana iray ihany ny mpino, tena vatana iray ihany ny fiangonana. Ary ny faneken'ny fiangonana, ny faneketsika menakavy, iara-miombona amin'ny fahoriana, iara-miombona amin'ny fizahantsoetra, miara-miombona amin'ny lalatsarotra no mahatonga antsika mahita fifampahirezana. Ary ny farany tenen'ny Paoly amin'ny andininy fahavalo amby telopolo, toy izy manao hoe miombona fahoriana de miombona fampiononana. Araky ny volantsika teo, miombona fahoriana de miombona fampiononana. Ny fiangonana de izao, ny mpino, ny fianakaviana de izao manaiky iara-miombona fahoriana mba ho afaka miaraka miombona faherezana. Raha ohatra ka jerena dia inona no tiany Paoly lazaina? Zavatra roa. Ny voalohany de izao, ny zavatsarotra lalovantsika, na ny lalovan'ny tsirairay, na ny lalovan'ny fiangonana de izao zavatsarotra misy dikany. Tsy misy zany zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika ka tsisy dikany. Tsy misy zavatsarotra tonga ho azy. Tsy misy zavatsarotra tonga ho azy eo amin'ny fiainantsika hoe zavatsarotra tenen'ny Paoly hoe le zavatsarotra teraky ny mahampino antsika, fa tsy hoe zavatsarotra ateraky ny fahotana sy zay, fa zavatsarotra ateraky ny mahampino antsika, ateraky ny fijoroantsika vavolombelona, zavatsarotra ateraky ny fitiavantsika n'Andriamanitra, zavatsarotra ateraky ny fitiava-namana, zavatsarotra ateraky ny fitiavantsika asa, zavatsarotra ateraky ny fitiavantsika zavatra tsara, zavatsarotra ateraky ny fiezahantsika hampandroso ny manodidina antsika, zavatsarotra ezahantsika hampandroso koa ny fanoloran-tenantsika, zavatsarotra ateraky ny ezahantsika hanatsarana na hampandrosoana amin'ny piarabelona sy ny fiainam-piarahamonina manodidina antsika. Zany rehetra zany, raha mitrangy zany, de hoe Paoly manao hoe zany zavatra izany de tsy tonga ho azy. Fa zany zavatra izany de izao tiany tompo takatrao, fa fiasana hoentinao mampahery ny hafany dikany. Zany hoe io zavatsarotra lalovanao io tsy io ny zava-dehibe, fa ny dikan'io zavatsarotra io de izao hampahery olona ianao aorinan'io. Ao aorianan'io zavatsarotra lalovanao de izao hampahery olona ianao, ovan'ny tompo io olana io, ovan'Andriamanitra io olana io, ampionona sy hampahery anao Andriamanitra, fa izao ny zava-dehibe de izao mandehana mijoro vavolombelona, mandehana manaiky ho mpampahery ny hafa. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa zay tiany Paoly ho takatritsika de izao ny loharanon'ny fampiononana. Mazava tsara vao manomboka lay teny vakitsika teo, de hoy Paoly, isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, rain'ny famindram-po sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra, Andriamanitry ny fampaherezana. Ny Andriamanitritsika reha avako malala, Andriamanitry ny fampaherezana, Andriamanitra mpampahery Andriamanitra, Andriamanitra zay mpampionona, mpampitraka, Andriamanitra tsy mamela ny olona ao anatin'ny tebiteby, ao anatin'ny oro, ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ilay zavatsarotra ateraky ny fitiavanamana, ateraky ny fijoroana vavolombelona, ateraky ny fitiavana an'Andriamanitra, ateraky ny fampandrosoana ny manodidina, de izao Andriamanitra, de Andriamanitra loharanon'ny fampiononana. Andriamanitsy tsy ao anatin'izay tsika, fa rehefa ao anatin'ny ady-sarotra isika dia ny sary, atao hoe sary ve, fa ndraindray ny ao an-tsaintsika na ninosika hoe Andriamanitra angamba nahafoy aho, satria mampatsiaro antsika lay tenin'ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hoe Andriamanitra, Andriamanitra na hoe Eli nahoana de mahafoy ahy ianao, de tena nahafoy Andriamanitra ve za? De hoy tsika hoe efa noentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny toe-tsaina hoe nafoin'Andriamanitra ianao, fa tsy hafoin'Andriamanitra ianao, fa io averin'ny Paoly io indray manao hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ny fampiononana, Andriamanitra mpampitraka, ary io fampitrakan'Andriamanitra, io fampaherezan'Andriamanitra anao io de izao miankina amin'Andriamanitra rery any. Tsy miankina am'izay toerana misy ianao, tsy miankina am'izay hoe aiza ianao, fa Andriamanitra de afaka mampionona anao, afaka mampahery anao, naiza misy ianao, ninninna toerana misy ianao, na rahoviana de afaka mampitraka anao mandrak'an'iny Andriamanitra.
inona ny olana zany raha toka zody zavatsarotra tsika nahoantsika ny kivy nahoantsika no tomany nahoantsika no teny tahaka ny salamana hoe nahoana no mitanondrika atao anatika ianao ry fanahiko araka ny tenen'ny tompo tamin'ny Jesosy koa manao hoe nahoana ianao no lany andro nitarainamiko ianao ve tsy mahatoko fa Andriamanitra ny fampaherezana Andriamanitra ny fampiononana Andriamanitra eo akaikinao Andriamanitra sabotsy masina tsika ny lavako malala zay ahatsirovatsika ny fanamarina ny hevitry ilay teny ao amin'ny fanekempon'ny apôstôlika manao hoe nidina tany amin'ny fiainantsika Jesosy nidina tany amin'ny fiainantsika Jesosy nandresy ny fahafatesana nandresy ny fahafatesana noho zany matoky de minoan Jesosy fa efa resin'ny Jesosy ny tebiteby ny tahotra ny asa maty ny fahakiviana tsy manan-kery amin'i Jesosy zany fa inona ny olana tsy minotsika indraindray salasalitsika indraindray mihevitra ny tenatsika ho mahavaolona samy rery na ty tena na votan'Andriamanitra na pahirezin'Andriamanitra fa tsy mizara inona ny olana indraindray adintsika Andriamanitra rehefa anatin'ny zavatsarotra any amin'ny zavatsarotra ny masitsika fa tsy any amin'ny fahasoavan'Andriamanitra inona ny olana indraindray le mitady fampiononana sy fampaherezana na mitady vahaolantsika de tsy any amin'Andriamanitra fa any amin'ny tenatsika na any amin'ny hafa inona ny olana indraindray omentsika tsiny Andriamanitra amin'ny zavatsarotra lalovantsika fa tsy miatoraka azy amin'ny finoana sy ny fitiavana isika de ahitsiny Paoly eto matokian'Andriamanitra tiavo Andriamanitra minoan'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy tompo fa zay lalovanao de izao efa nomanin'Andriamanitra vahaolana sy fampiononana tandrifo zany ary rehefa miva zany rehefa pahirezin'ny tompo ianao de maneke iombona hizara sy hampahery ny hafa ary raha misy hafa tsapanao mitondra fizantoetra mitondra ny mafy de izao maneke iombona fahoriana amin'izy ireny satria ny antom-pisianao de hanampy azy ireny ivavaka isika liavako tompo am'soranao zay noho ny amin'ny sotra masina zay mampahery sy mampitraka anay mampionona anay fa enao Andriamanitra de Andriamanitra ny fampiononana sotra tompo fa atao aminao zay hijoro vavolombelona atao aminao hijerenao Andriamanitra ary atao aminao atsiary fa ampiononana sy ampaherezina izay mba afaka ampahery ny hafa ary ny zavatsarotra lalovanay de zavatsarotra efa voalanjanao zavatsarotra izay fantatrao fa zakanay zavatrarotra izay anomezanao fampaherezana sy fitahina ho an'ny fiainanay de ataovy mahay miombona fahoriana amin'ny hafa zay ary ataovy manaiky koa fa vahaolana ho an'ny hafa zay azavelanao variana amin'ny zavatsarotra lalovanay zay fa ataovy variana mijery kosa ny vahaolana homaninao amin'ireny ta io tompo ny sabotsy masina ianio ataovy ionanay aminao ataovy anananay fanetretena ataovy anananay fahatokiana sy finoana miorina tsara aminao Andriamanitra de homanina fo mampanana hitsena ny fitsangananao Jesosy amin'ny maty rahampitso ataovy mahatsiaro fa miara mandresy aminao zahay satria anao lay mpampahery mpampionona ary tsy Andriamanitra lavitra anay fa Andriamanitra velona mitoetra eo akaikinay metraka ny fiainana tsiray avy eo am-pelantananao zay vangio ny tokantrano tsiray avy am'izao pasika zao Jesosy vangio jereo reo manana olana mpahirezo jereo reo tsy salama sy trano fa efa nitondra ny aretina atao amin'ny azo fijaliana ianao jereo ny tokantrano tsirairay ny sahirana mevahavolana ataovy mahay mifankaty ataovy miombinaina ataovy mahay mifamela am'izao pasika izao misaotra Jesosy fa fandresianao anay ity pasika ity amin'ny anaranao Jesosy amen